dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray amin'izao fotoana ny fanomezantsika amin'Andriamanitra izao mba hifampahirezana milohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray, tsy mitsahatra ny misaotra midera ary mankalaza ny anaranao izahay noho ny fitantananao ny fiainanay tsy rahay avy. Fantatray fa Andriamanitra miasa mandrakariva ianao, fa izahay no indraindray tsy mahatsapa Tompo ny fahasoavana izay asehonao. Raha ny tokony ho izy tokony ho ringana ny zanak'olombelona rehetra, tokony ho ringana izahay noho ny fiodinanay mandrakariva sy ny fandavanay ny famarinana. Kanefa dia mbola maharo-po ianao satria marina ny teninao hoe tsy sitraky ny fanahiko ny haringana ny ratsy fanahy, fa mba ialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy. Manatrendray izao fotoana izao Jehovah-Andriamanitra ray eo, dia ny fanahinao masina no hitaridalana anay mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Tamin'ny fampahirezana farany dia niresakitsika hoe vita soamantsara ny Paska. Misy karazana Paska anankitelo. Paska voalohany dia ilay Paska ara-baiboly ny 14 volana Nisanina. Ny Paska faharoa dia ilay Paska kristianina izay mitovitovy amin'ny fomba nataon'i Jeroboam, tsy araka ny baikon'Andriamanitra fa araka ny sitrapon'ny olona. Ary ny Paska fahatelo dia ilay Paska izao tontolo izao izay mahafantatra fa andro tsy fiasana, andro fialan-tsasatra, andro filalaovana, andro fanaovana fety. Na izany na tsy izany dia vita soamantsara ireo karazana Paska anankitelo ireo. Zavatra mahafinaritra nefa dia ity: ny iraisan'ireo Paska anankitelo ireo dia Jesosy Kristy. Ary izay no nahatonga an'i Paoly hiteny hoe tsy mampaninona aho izy fa Jesosy no toriana dia mifaly amin'izany aho. Kanefa na izany ary ny zavatra mitranga dia samy manana ny fomba hitoriany an'i Jesosy amin'ny andro Paska. Misy ho amin'ny Paska ara-baiboly dia manindry mafy mihitsy ny fahafatesan'i Jesosy. Ilay Paska kristianina dia manindry ny fitsanganan'i Jesosy. Ary ny Paska izao tontolo izao, Jesosy no anton'ilay jour férié. Kanefa dia izao mifaly. Fa rehefa jerevana ilay fifanian'ny olona tsy fantatra hoe mifaly fa naninona, ohatran'ny hoe ararotina fotsiny ilay andro tsy fiasana mba ilam-boly, ialana sasatra, hanaovana izay zavatra tsy nahazatra andavanandro. Na inona nefa zavatra mitranga. Ny Paska natrehantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy mitovy amin'ny Paska niainan'ny zanak'Israely raha ny tena marina. Satria tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia aingana be ny famalian'Andriamanitra ny olona tsy mitandrina ny Paska, tonga dia fandringanana. Ary izay navono Egiptianina izay tsy nino mihitsy ny tenin'i Jehovah. Kanefa teo anatrehan'izay ihany koa nefa dia afaka ny zanak'Israely. Ary io ny foto-kevin-dehibe amin'ny Paska, vanim-potoana anankiray nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely ho tafavoaka tao amin'ny tany Egypta. Fa tsika amin'izao vanim-potoana izao dia mahatsikaritra fa tena miaina ao anatin'ny famondram-pon'Andriamanitra, satria misy mitandrina mihitsy izay voalaza ny soratra masina. Misy nefa araka ny sitrapon'ny olona no nanendreny andro, ary misy nefa tsy mivavaka fa ilay fiainana andavanandro, ilay fifaliana izao tontolo izao mahafaly azy. Fa ny zavatra mahafaly nefa amin'ireo teo zavatra telo ireo dia izao: tsy misy rengantsika rehetra, samy velonaintsika rehetra. Ary sahako ny teny eto hoe vita iny ny Paska 2024, na Paska inona na Paska inona ny tandremantsika dia azo lazaina
fa tena olona afaka isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy, satria ny fandringanana tokony miatra tamintsika efa nentiny indray mandeha teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny andro Pasika tamin'ny 4 ny volana Anisana. Ary noho izay antony izay mahatonga ny famondram-pon'Andriamanitra amintsika fa raha ny aina teo amin'ny toeran'ny zanak'Israely tsika efa lanindringana raha tsy nankatoa ny lalàn'i Jehovah. Na izany na tsy izany nefa safidy no apetraka samy mieritreritra ny teny izay nambara, dia safidin'ny olona hoe hiverina ho amin'ny famarinana ve sa handeha amin'izay mahazatra ny tena, satria ohatra ny velonaina ihany, ohatra ny tahian'Andriamanitra ihany, ohatra ny afaka ihany. Raha mandinika tsika vao nanomboka ity taona ity ny teny izay nentintsika dia ny Isaia 190 izay tsy afa-misaraka amin'ny zava-miafan'ny Pasika. Isaia 190 dia ny andininy 2 vakitsika hatramin'ny andininy 1 dia zao ny voasoratra ny andininy 1 sy ny 2: mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao, fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny Ezipito manarona ny firenena, fa aminao kosa miposahan'i Jehovah ary aminao no isehoan'ny voninahiny. Rehefa tena diliantsika ny afatra tao ambadik'izay tsy iverenantsika lava intsony, fa mba hisintomantsika lesona manoloana ny toe-javatra mitranga, indrindra ny afatra lehibe ny Pasika. Maritra mandrakizay nge io afatra io. Ary raha mbola manana tombonandrom-pahavelomana antsika dia mbola hiverimberina eo ihany ny Pasika, dia mbola miala nenina ihany Andriamanitra, satria ny tanjona an-kendren'Andriamanitra dia niverenantsika amin'ny famarinana. Fa raha nidresaka ny Isaia 190 io tsika, izay mifandraika mihitsy amin'ny toe-javatra mitranga teto amin'ny firenena, tao ny nidirana tamin'ny fifidianana vita miditra amin'ny mandava avao taona 2024, hoe ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany izay navoaka ho afaka tao Babilôna. Faly ny jiosy rehetrarehetra afaka tahaka ny zanak'Israely ihany koa nivoaka tao amin'ny tany Egypta, faly fa tafavoaka tao noho ny amin'ilay Pasika. Fa ny foto-kevin-dehibe izay niraisintsika dia hoe ty taona 2024 ity dia fanavaozana ny fahateraham-baovao indray, taka ny olona ateraka indray izany. Ty taona 2024 ity dia taona fanarenana ny zavatra efa rava, fanamboarana taka ny jiosy tamin'izany vanim-potoana izany raha afaka tao Babilôna tsy napoziny mihitsy. Rehefa tonga tao amin'ny tanànany izy tao Jerosalema, faly izy fa afaka, fa tsy napoziny mihitsy hoe hay tanàna efa rava. Kanefa nisy andraikitra goavana napetraka Andriamanitra tamin'ny jiosy, raha nafahana tao Babilôna izy dia ny anangana ny efa rava, sady fanarenana, fananganana ny efa rava ary fahateraham-baovao. Zay no andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Ary zay rehetrarehetra izay nefa mifandraika mihitsy amin'ny afatry ny Pasika, satria miverina amin'ny Pasika izay nitsarovatsika tamin'ny 25 Marsa ny tena izy, fa 14 ny volana Anisana, taom-panafahana avy amin'Andriamanitra hiainga ny zanak'Israely, ary tsy maintsy hiditra amin'ny ranomasina mena izay nazavaintsika hoe eo ilay tandindon'ny fahateraham-baovao. Dia anjarantsika amin'izay ny mandinika, satria rehefa tena nijerevana ny zavatra rehetra, indrindra ny afatry ny Pasika, dia tsy vitany hoe faly fotsiny fa afaka, fa fampatsiarovan'Andriamanitra ireo karazan-doza izay nandalovana mba hisintomana lesona hiverenana amin'ny famarinana. Ohatra mipetraka teo amin'ny toeran'ny zanak'Israely tsika, satria vavolombelona ny loza mitranga manerina n'izao tontolo izao, ary fantatritsika fa tao anatin'ny Pasika ny tena nipoira ny afatra lehibe mba niraisan'ny isam-batan'olona, fanapahan-kevitra indrindra isika kristianina hoe hiverina ho amin'Andriamanitra ve sa tsia. Fa reny loza ireny navelan'Andriamanitra, hitranga navelan'Andriamanitra ho vavolombelona ahita azy sika.
sady mariky ny fitiavan'andriamanitra hamerenana antsika am'lonony a de inona no nataon'andriamanitra mbola ny velominy tsika ary zay tombon'andro-pahavelomana zay nomen'andriamanitra atsika zay voafetra fa miandro fotsiny andriamanitra hoe hiverina amin'ny loniny ve zay no mahatonga atsika hoe mifalytsika fa soa ihany fa teo Jesosy fa na manahoana pasika nitandremantsika de tahaka ny olona afakitsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany zany hoe samy afaka daholy fa zay fahafahana nananantsika zay mitondra atsika maka izy satria misy farany zavatra rehetrarehetra raha nijeryntsika ny toe-javatra nisy satria marika ny fahaterahany io mifandraika eo amin'ny pasika kivy angeny jiosy rehefa nahita ny tanàna efa ravy nampahereziny izy ary teny fampionona na io Isaia toko faha-enimpolo io teny hoe mitsangana miazava satria ny ravoravo tanany ny aizina manarona ny tany tsy iverenantsika ntsony ny fanazavana aizim-pito manarona firenena fa aminao kosa ozy ny ompisan'i Jehova ary aminao nisehoany voninahiny misy teny fampanantenana nataon'i Jehova zay tokony ho raisina ampinoana kanefa tsy ekena fotsiny hoe andeha hiandro hoe aiza ary zay voninahitry Jehova aiza zay fompisahan'i Jehova zao fa misy fiapetra takian'andriamanitra ho arahana de ny fiverenana aminy raha tiatsika nisehoan'i Jehova raha tiatsika nisehoan'ny voninahiny raha ny soloramandro moa de hoe ny voninahitra ny Jerosalema amin'ny andro ho avy misy zavatra ataterahan'andriamanitra reo tsy maintsy tanteraka fa ho an'ny olona zay matoky sy mino an'andriamanitra de mahita an'izay fahatanterahany voninahitr'andriamanitra zay fa ho an'ny olona miodina na de miseho ara zany voninahitra zany tsy hitany fa zavatra tsy foana no hitany mandrakariva raha nandinika tsika hatramin'iny taona 2023 iny ny afatra goavana mandritra ny taona 2023 netrehantsika ny fifidianana iny taona 2023 ray manontolo betsaka ange ny afatra nampitaina tao anatin'ny fampahirezany anjara atsika fotsiny no mitsara hoe tena nisy zavatra niraisitsika ve fantatritsika ve fa io andriamanitra io mahafantatra no azy ary hitatsika ve fa ny zavatra nambaran'andriamanitra tamitsika tao anatin'ireny zavatra ireny tsy nisy zay tsy tanteraka kanefa ho an'ny olona mino an'andriamanitra de mifarika amin'ny fahatanterahany satria miafatra nomena tsy nitazono amin'ny fiangonana misy ny tena fotsiny fa nampitaina ho an'ny kristianina nampitaina ho an'ivon'ny firenena satria mandeha ao anatin'ny tambajotra serasera ny afatra nampitaina ho an'izay mandre na ny any ivelany azy fa ny afatra goavana raha tafavoaka atao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely de tsotra ihany ilazao ny zanak'Israely mba handroso tsy misy akoveron-dalana mampatsiaro fotsiny satria efa vavolombelona ny loza maro isan-karazany ny Egyptianina zay hitanareo any tsy hitanareo ntsony mandrakizay ozy Jehova iado anareo fianareo kosa angina ary nanaovana afatra mihitsy taona 2023 ray manontolo nampitaina tamin'ny mpitondra fivavahana hoe mampianaro ny olona mba hangina sy anaky ny sitrapon'andriamanitra na de ataoko hoe tsy mivantana tsy nisy fijoroana vavolombelona azy za manokana de nahatsapa fa nainangina ny malagasy satria na de teo ary ny fanahina ny korotana maro isan-karazany tamin'iny taona 2023 iny indrindra tao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana de nisy filaminana fa ho an'ny olona tsy mino an'andriamanitra tsy mahita filaminana ao amin'izany ary ny fanapahan-kevitra rehetra sy ny toe-javatra mitranga rehetra tsy misy zay tsy avy amin'andriamanitra ka rehefa Jehova ny miasa de tsy misy mahasakany miditra tsika nefa nandalo pasika voatery tsy maintsy miverina amin'izany rehetrarehetra zany sady zavatra telo ozy tsika nitsarovana ao anatin'ny pasika voalohany indrindra de ny saintsainana ny loza miatra na tamin'ny zanak'Israely na tamin'ny Egipta zay mafy de mafy mba hisaritana ny saintsika hisaintsainako ny loza zay fanatrehantsika kanefa tafavoaka velona ataotsika zavatra faharoa ny fahafatesany zanak'ondry tsy misy kilema zay
fahafatesan'i Jesosy Kristy tamin'ny fahaefatra amby folo volana nisana, ary ny zavatra fahatelo dia ny fivoahana tao amin'ny tany Egypta. Fa rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Egypta dia mbola mipetraka foana na dia amin'ity taona 2024 ity ary tsy mora ny zavatra andalovany, satria pasika no nandalovana dia mbola mitombona foana ke le afatra, mbola mitombona foana le afatra. Ny Egyptianina izay hitanareo anio tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiado anareo ozy fa ianareo kosa angina, mbola mijanona zany rehetrarehetra zany. Inona nefa ny miandry? Tsy hoe afaka dia hoe tena tonga dia sambatra. Lalandavitra ny tsy maintsy ho diavin'ny zanak'Israely, satria tanjona kendren'i Jehova dia hiala tao amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana. Lalandavitra zany, tsy vitin'ireo mandeha. Raha ny zanak'Israely fotsiny ara dia 70 taona tany anefitra zay vao tonga tany amin'ny tany Kanana. Afaka ny zanak'Israely, tsy midika zany fa voavonjy, fa mizotra amin'ilay lalana. Eno no izan'Andriamanitra toetra azy. Manahoana? Anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ve? Anaiky ny fitantanan'Andriamanitra ve? Dia tahaka ny Joskio afaka tao Babilônia, tena kivy ratsy nahitan'ny tanàna rava, niaina tao anatin'ny fahoriana faran'izay lalina, ny mosary tsy nisy asa, kanefa mibaiko nomena dia anangana nefa rava. Amampolo taona ny any keo vao tafatsangana indray ilay tanàna, tafahorona ilay tempoly, kanefa nampaherezina. Zany hoe mitaky olona vonona isedra mafy, olona manam-paharetana, satria Andriamanitra tsy araky ny eritreretin'ny olona. Ny ankamaroan'ny mpivavaka ange dia ohatrany mitady tany malemy hanorena mpangady zany. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tonga dia tena tonga dia fahagagana tapoka, ohatrany hoe tsy miasa, tsy mitatatra, fa tonga dia tapitapoka eo dia tonga dia mahazo vola be, mahazo sakafo, mahazo asa. Tsisy zavatra mafy andalovana, ary matetika nefa dia zany no entina mitahana ny olona. Fa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy misedra ady. Matoa Jehova ny teny hoe Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina. Ary zay koa mbola tazomintsika amin'ity taona 2024 ity, satria ny korotana rehetra nge tsy avy amin'ny Jehova, avy amin'ny Satana, satria te hampiravoravo tanànany olona izy mba ho kivy. Tsy ho tonga amin'izay fanarenana zay, tsy ho tonga amin'izay fananganana nefa ravo zay, tsy ho tonga amin'ny tena fahafahana tanteraka zay tsy azo eo amin'io, fa mitaky faharetana. Dia jerevantsika rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, nanahoana ny lalana nitondrany Jehova azy. Exodosy 7:20, ny 7:7 ka hatramin'ny 1:20. Exodosy 7:20, ny lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny namakiny ny ranomasina mena. Satria tsika ohatrany nandingana tamin'ilay hoe famakina ny ranomasina mena marika ny fahaterahana, fa mampatsiaro an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fa io lalana tsy maintsy izorana eo, tsy maintsy miaingana tao amin'ny tany Egypta, mandalo hevitra vetivety. Ary ny zavatra efa hitantsika teo hoe tsy mahagaga, fa raha vao tafavoaka vita pasika dia tsy maintsy misy ny fanenjehana, satria ny fanenjehana dia tsy nijanonjanona fotsiny tao na resy lahatra ary, fa raosiny Egypta hoe tena Jehova no miaraka amin'reto zanak'Israely reto, fa rehefa tafavoaka dia tonga dia tamindray ny miaramila maro isan-karazany. Nanenjika ny zanak'Israely izay nazavaintsika hoe tanjona kendren'ny Egyptianina. Raha nanenjika ny zanak'Israely navoaka an'Andriamanitra ho afaka tao amin'ny tany Egypta, tsy ny hamono azy akory, fa nitaona azy hiverina any amin'ilay toerana nisy azy taloha, izay efa mafy ny fahoriana ny anjady taminy, ary vavolombelona miloza amina tambo niatra tamin'ny tany Egypta. Zay tandindo ny zavatra hitantsika teto amin'ity zao tontolo zao ity, loza amina tambo niatra tamin'izao tontolo izao, fa mariky ny fitiavan'Andriamanitra mba hampieritrretana ny olona, mba hiverenan'ny olona. Ho amin'ny marina tsy maintsy misy ny fanenjehana, nandalo pasika tsika,
famarinana tsy azo laviny zany be deabe ny zavatra atrehantsika isa-tokantrano atrehana eo anivon'ny fiangonana atrehana eo anivon'ny firenena reo karazana fifidianana tsy tamboisaina fametrahana député ny maire sy ny maro isan-karazany be deabe my zavatra mbola zany ny famerenanao amin'ny loniny fa rehefa mitrango zay zavatra zay a de zao ny pasika de tsy maintsy misy foana ny fanenjehana na tiana na tsy tiana zay manany toe-tsain'ny egyptianina de mipetraka eo mpanintsika fa raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny zanak'Israely de ny afatra zay omena mangina fotsiny fa toy izy ny lalana fa ny olona manantena indraindray rehefa afaka de tonga de androany de ho sambatra miaraka amin'Andriamanitra tsy zany fa manahoana ny lalana ny tondran'Andriamanitra zany hoe ny lalany fahateraham-baovao ny lalany fanarena ny lalana fananganana ny farafa lalana manahoana Exodosy 7:7 ny 7:7 ka hatramin'ny 1:20 ny lalana tondran'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny namakiny ranomasina mena ozy ary rehefa nalefa ny Farao ny olona ozy de tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina na de akaiky azy zany fa hoe Andriamanitra andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egypta fa nentin'Andriamanitra ny vily ho any amin'ny lalana mahazo any anefitra amoron-dranomasina mena ny olona ary vao manayady ny fiakatry ny zanak'Israely avy any amin'ny tany Egypta zay ny fomba tantanan'Andriamanitra tsy tena misy lalana mahitsy manivaka nge fa lalana tena tsy ho zaka ny zanak'Israely satria tena isedra fahavalo faran'izay masika de Jehova mahita hoe tena tonga ireo de miverina any amin'ny tany Egypta raha sendra tojo ady takan'izany fa tsy atoka an' Jehova izy de ndrao ho kivo ny fon'ny olona ozy de nentiny ny hodidina zany hoe lavidavitra kokoa lavitra mihitsy azy noho ny lalana mamaky amin'ny tanin'ny Filistina de nentina amoron-dranomasina mena de teo le fiampitana amin'ny ranomasina mena de mbola nandalo hevitra de mbola aoriana kely eo ary de mbola miampita amin'ny onjorotany zay vao miatrika fahavalo zay vao tody amin'ny tena fahafahana tanteraka tonga any amin'le tany Kanana nentina amin'ny lalana mihodidina zany hoe lalan-davitra lalan-tsarotra nentin'ny Mosesy niaraka taniny taolan'i Josefa ozy satria Josefa efa nampianina de nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra de tondra ny taolako hiala ty miaraka aminareo ianareo de nifindra ny ala tao Sokota izy ka nitoby tao Etama teo amin'ny sisin'ny efitra ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona ary ratoandro hitaridalana azy ary tamin'ny andro iafo noho ny alina ny fanazavana ho azy andehanana ny andro manalina ny andro rahona tsy niala teo alohan'ny olona ratoandro na ny andro iafo noho ny alina de ohatran'ny nahitantsika sary an'le miaizina manarona ny tany ny Ezipito manarona ny firenena tsy tafavoaka raha tsy Jehova ny loha lalina sy vody lalana zay a mitondra fahazavana ho an'ny olona ahafahany mamaky ny aizina andro manalina ozy na inona toe zavatra mitranga zany na ho mazava ny andro na tena rehefa jerevana misehatra ara-panahy na ho tody zavatsarotra azy de zao rehefa miankina amin'i Jehova satria nanaiky an'le hoe Jehova hiato anareo ianareo koa sangeny fa saingy ny zavatra mitranga tsy zakany zanak'Israely io entina mihodidina io toraka zany keo am'izao vanim-potoana zao ohatra ny tady zavatra moramora atao zany ny olona moramora azo tsy te hisahirana tsy te hisasatra tsy manam-paharetana ohatran'izany zao na eo anivon'ny firenena raha voalaniny ny mpitondra fanjakana hitantana firenena de eritreretin'ny olona hoe androany de raha 3 kilô amin'ny vary de androany de tonga de midina arizato tsy mahita an'izany mihitsy tsy fantatritsika ny fitantanan'Andriamanitra androany de hoe tena androany tsy ny asa de tonga ny rapitso de tonga de ahita asa fotsiny zao androany raha hialina ny karamako de rapitso de tonga de eritreritra raha itapitrisan'ny karamako zany no andrasan'ny olona fa ny miaraka amin'Andriamanitra de tsy zay taomina tsikelikely amboarina fa saingy ny olona tsy manam-paharetana ary zay lalana
makany amin'ny tanykanany izay tokony hampisaitsaina ny olona, ary ny olona manam-paharetana dia ny olona tsy afaka ao an-tsainy ny toe-javatra mitranga tao amin'ny tany Egypta. Raha ny zanak'Israely zany nanao an-tsaina ny loza izay niatra tao dia nanam-paharetana izy. Ary dia hitantsika nefa fa ohatran'ny mahavareny ty tenenina dia mimeloha be dia be amina tapitrisany ny zanak'Israely ny tafavoaka tao amin'ny tany Egypta. Zany hoe le olona tena niaina tao amin'ny tany Egypta nivoaka tao araka ny teneniny hoe tahaka ny fiakatry ny zanak'Israely vao manaiady avy tany amin'ny tany Egypta, tahaka an'izany ny fijery tany am-boalohany dia ohatra ny tena vonona fa nanaona ny fiafarana Joshua sy Kaleba sisa no vavolombelona zay niaina tany amin'ny tany Egypta, tafiditra tany amin'ny tany Kanana, ringana tany anefitra satria nahoana tsisy nanam-paharetana. Fa takina ny faharetana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra satria ny lalana hitondran'Andriamanitra ary tsara ho tsapantsika izany. Aza tady tany malemy an'ny renam-pangady fa tena maneke ny fitantanan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mahita lalana tonga dia mahitsy fa tsy ho zakantsika raha tonga dia izay le lalana mahitsy izay mitondran'i Jehovah, satria vao maika mafy tokoa ny ady ary raha vao tojo ady dia ny zavatra hitranga amin'ny zanak'olombelona Jehovah ny mahita tonga dia miala amin'Andriamanitra ny olona fa entiny amin'ny lala miodidina ao amin'ilay tsy nefa tsy zakan'ny zanak'Israely io lala miodidina tahaka atsika amin'izao vanim-potoana izao afatry ny Pasika zany. Tsy ho zakan'ny olona le lalana hitondran'i Jehovah, mitaky faharetana, mitaky rispo, mitaky fahafozatena. Ary zay no mahatonga antsika mametraka fanontaniana hoe na inona dia zavatra mitranga nisaotra an'Andriamanitra tsika fa tsy tahaka ny olona niaina tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, fa zay tsy nitandrina ara-bako teny ny Pasika nasain'i Jehovah ny tandremana tonga dia ringana. Fa tsika Pasika anankitelo tsisy ringana, tafavoaka velona dia irehirehve atsika hoe tena manana ny marina satria mbola velonainy, fa tsy fantaritsika inge inona ny farany. Ary ny hafatra goavana apetraka io Pasika io satria rehefa tena jerevantsika ny Pasika dia dia ny tadidio ny Pasika faratapon'ny fialanen'Andriamanitra amin'ny olona andraisan'ny famonjena zay mbola ho hazavaintsika. Ary raha tsy tsapantsika ny tombamidin'ny fahafatesan'i Jesosy tsy ho azontsika zany rehetrarehetra zany hoe tena zay ny azon'Andriamanitra atao mba hanavotana ny olona, hanafahana ny olona andraisany famonjena. Kanefa zay famonjena vitan'Andriamanitra zay ka sain'Andriamanitra ho tanterahan'izay. Inona ny zavatra mitranga laviny ny akamaroan'ny olona azakivy fa io Andriamanitra io dia mitantana antsika mandrakariva na dia somary miodikodina ary ny fomba hitantanany. Raha mandinika koa tsika amin'ny lafiny rehetra dia torak'izany ny fiainan'io Andriamanitra io, lalana izorana miodikodina. Raha mitondra ny fanazavana ny soratra masina tsika ny zavatra tian'ny olona fotsiny dia tonga dia mino fotsiny dia voavonjy ianao tsy misy fepetra. Te voavonjy ilay olona fa tsy te hanaraka fepetra, fa miaraka amin'Andriamanitra dia ambarany tsikelikely ny tokony fitondratena anana atsika. Ary tsy vitanao vetivety zany, tsy voataiza vetivety ho amin'izany tsika, fa eny ampandehanana eny sokafan'Andriamanitra tsikelikely ny masom-panahy atakaratsika ay ve zao ny zavatra tian'Andriamanitra ambara tamiko tao anatin'izay rehetrarehetra zay. Fa fomban'Andriamanitra koa nefa nitehana pirofo eo anatrehan'ny olona rehetra indrindra ny fahavalo satria tsy maintsy misy ho an'ny fanenjehany ao anatin'izany lalan-davitra tsy maintsy alaizay. Fa rehefa miorona amin'Andriamanitra dia tiany ho porofona amin'izay mino an'Andriamanitra hoe tsy manana fahefana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny fahavalo, kanefa koa tiany ho porofona na amin'ilay fahavalo. Ary vavolombelona n'izany koa ny zanak'Israely rehefa tafavoaka tao amin'ny tany Egypta tamin'ny andro Pasika. Inona ny zavatra mitranga
le farao mafy loha raha mijerytsika ny exodosy 4:12 rehefa tena tsy nanaiky zay le hoe mivokatry ny tsy fanekena ny tenin'andriamanitra ke de loza amina tampa raha mba nanaiky farao tonga de nandefa sy ringana amina tohany rehetra efa nytenenina izy fa tsy nino an'izany ka nzy tokoa rehefa tonga ny vanim-potoana tsy navelany nanteny zanak'Israely nidina am'izay Jehova nandringana matoa rehetra niditra tao amin'ny tokantrano ny fahafatesana ka rehefa niditra tao amin'ny tokantrano ny fahafatesana dia inona ny zavatra nataony 9:telopolo napakany Mosesy sy Arona izy ozy raha mbola alina ka nanao nitsangana mialahy atao amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely mandianaka manompo an' Jehova araka nolazainareo ary ny ondray manosonareo sy ny ombonareo dia entiko arak'izay efa nolazainareo ka mandehana ozy fa mba tsofo rano ah mandehanaka mba tsofo rano ah le farao mafy loha baradaka ihany ny farany edena aza miady amin'Andriamanitra kanefa efa tafiditra tao anatin'ny loza sy ny fahoriana zay vao mba nitaraina hoe mba tsofo rano ah de eo ny lesona sotomontsika hoe hipetraka taka ny toeran'ny farao koa hoe tsika tsy anaiky ny lalana hitonga hitantanan'Andriamanitra ho mafy loha hoe zay zavatra nahazatra ihany no atao karaha sanatry tafiditra mitokantrano ny fahoriana amin'izay vanim-potoana zay ve tsika vao hitaraina hoe mba tsofo rano ah sao de tsy afaka hitsodrano tsony amin'izay vanim-potoana zay na hanoro hevitra anao sao de diso tara loatra ka miomana taka ny zanak'Israely vonona iady tany am-piandohana zany ny toepana tokony ananantsika ao anatin'izay le hoe fivoahana tao amin'ny pasika izay hoe tena takany voaomana iady zany hoe be de be ny zavatra tsy maintsy setrainy andalo zavatsarotra fa mila olona manam-paharetana mila olona vonona hiatrika zavatsarotra ary mila olona matoky fa Andriamanitra no mitantana azy ary ny fitodiana amin'i Jesosy Kristy satria izay nge ny pasika fampiverenana ny olona ahafantatra ny Andriamanitra mitafinofo tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty nanaiky hosorona mba ho famonjena kiana nefa nataon'ny olona amin'ny alalany fandavany fahamarinana dia mandany Jesosy mandany fahafatesan'i Jesosy mandany pasika fanafahana mandany fahateraham-baovao te hitoetra mandrakariva ao anatin'ny aizina raha mbola misy tombonandrom-pahavelomana ireo olona tsisy zavatra azo atao miverena amin'i Jehova niafatra tamin'ny taona 2023 raha hitariko 2020 2021 2022 2023 2024 ireo zavatra ireo mifampitohy tsy misy fitiavan'Andriamanitra goavana taka an'izany hoe vavolombelona nahita ny zavatra mitranga ianao kanefa misy afatra Andriamanitra mambadika izay rehetrarehetra izay mba handraisantsika fanapahan-kevitra hiverina ho amin'ny marina dia engany fanamasin'Andriamanitra nydresy lahatra atsika mba tsisy loza ndriganana atsika satria zay nge le teny fikasana goavany Exodosy 4:12 andininy fa 13 ary ny rà dia efa mantarina ho anareo mitrano izay toeranareo zay raha mahita ny rà dia andalo anareo ka tsisy loza ndriganana anareo raha mamela ny tany Egipta tsy maintsy misy ny loza fa matoko ny tenin'i Jehova hoe tsisy loza ndriganana anareo raha maninona raha manaiky angina fa mamela ny Jehova iady voninahitro an'Andriamanitra rery any vavakisika satranao Jehova Andriamanitra reny amin'ny teninao indray zay mampatsiaro mandrakariva ny fitantananao nasoana ratsy nandalovanay navelanao hitrango reny rehetrarehetra reny mba hanampirofonao fa misy ianao dia engany Jehova Andriamanitra reny fanahinao masina mba hiasa mamperitreritra anay mba handraisanay fanapahan-kevitra entitra amin'izao sisy zao jereo manokana nisambatan'olona mamondrafo amin'ny zavatra matery azy ny fiangonana rehetra kristianina
mba iray fo iray saina samyazona ny marina tokana fa tsy misy marina samihafa ao aminao ary anaiky ilay pasika farafialanina eny andraisanay famonjena jereviko ny firenena inona ny zavatsarotra tsy nandalo teto amin'ny firenena kanefa misaotranao satria nomenao mpitontra ary ianao no mahafantatra ny olona zay apetrako zay afaka isedra ny zavatsarotra ampio izy tompo dia mifanahinao masina no miasa mandrakariva ao anatiny aza vela hiala aminao ary aza vela entehitra amin'ny heriny sy ny fahefany faoka ianao no loha lalana sy vody lalana mandrakariva tahaka ny nataonao tamin'ny zanak'Israely mba hiaina n'izao firenena izao miadana dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.